Na dia teo azy ireo fihetsiketsehana samihafa tamina renivohim-paritany maromaro teto Madagasikara tao anatin'ny andro vitsivitsy izay nampanantena kosa ny avy ao anivy ministeran'ny Atany fa afaka hiatrika ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaonam-pilaminana ny vahoaka malagasy satria dia efa nisy ny fepetra tsy maintsy noraisana. Tanan-dehibe maromaro toa ny Toamasina, Morondava, Maintorano ary Antananarivo no nafana ary nisina fihetsehana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Mba ahafahan'ny mponina miandrika mpilaminana sy mpitoniana ny fetin'ny faran'ny taona sy Noely, misy ny fepetra ny raisiny ao anivon'ny ministeran'ny Atany amin'ny alalan'ny solon-tenam-panjakana miely amin'ny faritra rehetra eto amin'ny Nosy. Manoloana ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ampitoniana ny fety ho avy, fetin'ny faran'ny taona, ny Noely sy ny Krismasy ary ny voalohan'ny taona dia mandray andraikitra sy ny tandrify azy avy ny solon-tenam-panjakana rehetra eny anivon'ny distrika sy eny anivon'ny faritra. Ny andraikitra izy ireo voalohany moa zany dia miandraikitra ny antsoina hoe fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka, ny ordre sy ny sécurité publique, izay tsy hoe akory ny filamina na ny fandriam-pahalemana ihany fa ny dikany hoe ordre sy ny sécurité publique dia eo aloha zany ny fandriam-pahalemana, sécurité publique, eo ny fahadiovana, ny salubrité publique, eo ny lafiny ara-moraly, moralité publique, ary eo ny fitoniana sy ny filaminana na ny tranquillité publique, izay sokajy efatra zay no antsoina hoe ordre public. Ka ny toromarika sy ny baiko nomena andreo solon-tenam-panjakana manerana ny Madagasikara satria izy ireo ny tompona andraikitra voalohany zany filaminam-bahoaka zany dia ny hamory ny organisme mixte de conception na ny OMC izay ahitana ny mpitandrina filaminana, ny polisy, ny zandary ary ny miaramila sy ny anivon'ny fitsarana mba handray ny fepetra mialoha rehetra mba isininy zay filaminana zay mandritra nyzao faran'ny taona sy ny voalohan'ny taona zao. Nomena toromarika sy baiko ihany koa ireo tompona andraiky mpanjakana solon-tenam-panjakana ireo ny hijery mialoha, hisoroka mialoha an'izay mety ho foyer de tension rehetra mety hitarika makany amin'ny fikorotanana. Arak'izany dia tsy azo atao ny manatanteraka fihetsiketsehana an-dalambe amin'ny vanim-potoana ny fety toy izao.